teto zany a dia raisiny mpiasa atao fizoa miaraka amin'ny fandraisana sfera-balatoa natranato misitra vaovao raha tiako ampatsevina atsika fa tamin'ny efa taona lasa volana septambra ohatran'izao teto a dia efa nitenenina koa hoe efa tena roa volana sisina telo volana dia hitotongany anareo a tsisy ny vola sarotra ny tokarena nefa nandeha fataosika iza hoe arina fataorana fataora sarotra ny raha zany ke mahatongahako nakanosehatrafa motsika tsy farana ny tekristy a dia andao a mba androso nanamika faefatra fa za kosa rehefa matoky ny fahaizamanao ministra vaovao matoky ny fahaizamanao a iato ministera fitatanana sy nytetraona hiatrika izany fahasarotana zany ilaza hoe tsisy ny fahasarotana madanga de fataona kriza kanefa dia irahana miatrika izany hoe matahotra na tsy matahotra tsy matahotra mihitsy matona ndraindraikitra tahaka zao ary famaranana ny tetezamita no resahako teo fa fanomanana ihany koa ny quatrième république satria maro ireo fantsina sy fanarenana tokony atao amin'ny fitantanana volam-panjakana izay tokony efa natao nefa mbola tsy natao no zao hoe crise misy eto amin'ny firenena izao ny karaha mampiasa-panjakana dia ambarako eto mahazo matoko mampiasa-panjakana fa tsy maintsy voaloha foana ny karaha mampiasa-panjakana fa tsy misy mihitsy eto zany Madagasikara ka tsisy hoe karaha mampiasa tsy voaloha zany ny paika dia efa voapetraka ary maty paika ary ny tena efa nandray anjara tao anatin'izany famana ny olana izany foana fa tsy voandroany akory no miasa taton'ny finansa directeur ny budget masaka ary directeur général économie tany fantako tsara zany fomba fanao amin'ny crise tahaka an'izao ary tsy voizao kory Madagasikara nandeha crise fa raha économique no resahako dia moa politika misy fiantraikany amin'ny économique fa mbola lalana izao ny décroissance tamin'ny 2002 nisy koa tany amin'ny 72 fa ity aza -4 raha tsy diso ny fitadidiko ny chiffre navoakan'ny Istat tamin'ny hoe GAP tamin'ny 2009 zany ny croissance fa tamin'ny 2002 zany dia -9 -10 mihitsy ary satria -9 dia tamin'ireny aza voalohany karaha mampiasako zao zavatra efa manomboka ivazao indray ve no andeha andrarakilobeangony atao amin'ny finansa fa dia tsy maintsy toko zany no mety fa tsy maintsy voalohany foana ny Parce que la finance pour 2014 ohatrany tsy dia naininy efa resahana tamin'ny secteur privé zay anahoana ny fandrafetana azy fianao raha teo tao amin'ny budget ya ny firesahana amin'ny secteur privé na sehatra tsy miakina moa dia efa zavatra fanao fa napetraka isaonany ilay mato ministra teo aloha moa zany monsieur Rajaonaravavana nametraka an'izay ataontsika hoe bonne gouvernance zay ary tsisy antony anovana an'izay fomba fitantanana izay fa tsy maintsy ifampiresahana fampiarana foana ny zavatra atao anaty loi de finance fotoanan'izao zao septembre zao mihitsy ny tena fanaovana azy alohan'ny ametrahana ny projet de loi de finance avy 30 octobre zay dia constitutionnel fa io moa araka maro fotoana transition amin'izao fotoana dia lalàna nefa tsy maintsy rahana foana fa dia anezaka isika zany anatin'izay efa prévoir fidirana aide budgétaire be na ny aide au développement amin'ny loi de finance io amin'ireo mety efa farana ny crise tokony samanao aide budgétaire hoe tena hoe aide budgétaire amin'ilay mahazatra tamin'ny fotoanandrony reny misy programme ifanarahana amin'ny bailleur fa tsy hoe tonga dia misy bailleur tonga dia manome aide budgétaire fa nazanona tsy zany misy foana ny aide budgétaire ny atsika amin'ny teny izao ary nahoana fomba sy endrika isehoany dia misy foana ny fanarahana sy ny décaissement ny financement extérieur zay Mikasika an'ireo supérieur antsika tao anatin'ny tany mikasika an'izay dia araka ny teniko teo hoe matotsika tonga amin'izao tanjona izao dia
nandresy zany ny ekipa teo isy kadalo ne change pas une équipe de gaina nefa koa rehefa misy ny teneniko teo hoe samboky misy ny volavo mihinana vatsy misy ny volavo manaikitra ny pivoy dia reniny olona rehetrareny zany a dia tsy maintsy jerentsika ny anaovana azy satria ny tanjony ny fanarahana tamin'ny andriamato président zany a ary sorako azy moa ararodiketo a ny nanendreny azy sy nametrahany fitokisana tamiko ny amin'izay a dia ny hoe hiara-mizotro isika ka ny famaranana ny transition ka raha misy mivoniverina analava transition zany na sanatria zany zavatra fa no eritreretiny a nanao fietsika tsy mahomby atao anatin'ny ministera dia tsy maintsy mialatsiny amin'ireny